Setry ny fahasalamana ndray kosa mbola mipetraka olana hatrany eto Madagasikara amin'ny setry ny fahasalamana ny tsy fampin'ny mpitsabo-panampy efa maro nefa nitoerana manofana ho amin'izany mpitsabo-panampy zany sainga ilaina famatorana ny fampianarana azy ity satria dia ny setry ny fahasalamana eto no asiana resaka. Noho ny filana teto amin'ny firenena dia najoro telo taona laza izay ny sekoly ambony tsy miankina ISPMD na ny Institut supérieur des paramédicaux multidisciplinaires ety Anosy Anosizato. Ny mampiavaka ity sekoly ambony ity dia ny fifantohany amin'ny lalam-piofanana iray ihany dia ny paramédicaux ka mitsinjara efatra izany dia ny infirmière généraliste, ny sage-femme, infirmier technicien de laboratoire ary ny infirmier masso-kinésithérapeute. Tsy azo atao ambanin-javatra ny kalitaon'ny fampianarana ho ny tompona andraikitry ny sekoly satria ny setry ny fahasalamana no iasan'ireo mpianatra ao aorian'ny fianarana izay aratoviny. ISPMD dia sekoly mampiofanana ny mpitsabo-panampy misy efatra ny sampam-piofanana ato dia ny infirmier généraliste, sage-femme, technicien de laboratoire ary ny infirmier masso-kinésithérapeute. Izay dia mandray ankizy manana ny diplôme bac ary mampiofana izany ankizy izany mandritra ny telo taona ary ny diplôme azo ato dia ny bac plus 3 na hoe ny licence. Izahay mareo ketona dia efa nahazo ny fangatavana avy amin'ny ministère d'enseignement supérieur ary manana ny équivalence avy amin'ny fonction publique. Mampiavaka ny sekoly dia ny io filière paramédicaux io. Izahay dia tsy manana filière akoatrin'io. Tsy maintsy miatrika ny fianarana na ny stage ireo mpianatra mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo ka ny sekoly no miantsoroka izany satria maro ireo toeram-pitsaboana miara-miasa aminy. Efa misokatra ny fisoratana anarany, ny saram-pianarana dia natao mirary dia mirary ho an'ny sarambabem-bahoaka ary ny mpampianatra koa moa zany dia tsy lasa-danja amin'izay fa efa zarazara tokoa ary manentana antsika rehetra zany isoratra anarana ho avy aty amin'ny ISPMD Anosizato. Fidirana tokana ihany no misy eto amin'ny ISPMD Anosy Anosizato ka dia noferana ireo afaka manaraka fiofanana ao aminy.